Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Samy manana ny talentany avy ny olona tsirairay. Samy manana ny fanomezam-pahasoavana nomena azy ny tsirairay. Samy manana ny endriny avokoa ny olona tsirairay. Na mahiratra ianao na jamba, na kilemaina ianao na tsia, na manao ahoana na manao ahoana toe-javatra misy ianao ankehitriny, dia tadio fa sarobidy eo imason'Andriamanitra ianao ary manokana eo imasony. Samy manana ny maha-izy azy avy ny olona tsirairay. Tsarovy fa raha menomenona amin'ny toerana misy ianao ankehitriny, dia very fa any ho any dia misy olona hafa mba maniry ny hotoanao. Mahita fa sambatra sy notahina ianao. Noho izany, aza variana mitaraina sy mimenomenona fa mianara mankasitraka izay nomen'Andriamanitra anao. Andeha ary isika iombom-peo miaraka amin'ny mpanao salamo noho izany. Ao amin'ny salamo 2:4 ka hatramin'ny 9 manao hoe: fampifalianao amin'ny nataonao aho Jehovah, ny asan'ny tananao no iobiko. Jehovah, akory ny halehiben'ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Ny kentrina tsy mahafantatra izany, ary ny adala koa tsy mba mahalala. Harena ny fahasalamako. alio misoroka toy izay mitsabo. Fifaliana mandrakariva no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Miarahaba amin'ny mpiaino rehetra ary dia mirary indrindra mba hitondra soanao ny fanarahana ny fandaharana inonao. Ankafizo ary. Hiavaka kely ny fandaharana ara-pahasalamana nio satria iresaka manokana amin'ireo olona maniry hiala amin'ny fisotroana toka ny fandaharantsika. Eny anivon'ny fiarahamonina eny tokoa mantsy dia betsaka ireo voafatotro ny fisotroana toka noho ny antony maro isan-karazany. Indraindray sarotra amin'izy ireny ny miala na dia maniry mafy ny hiala aza izy ireny. Manana torohevitra mahasoa anao ny fandaharana nalaina tao amin'ny tahirin-kevitry dokotera Georges Pamplona. Tsy in'izany fa ranom-boankazo mifototra amin'ny raketa. Vonina raketa izany marimarina kokoa izay tena manampy betsaka amin'ny fialana amin'ny fisotrotoka. Mety ho talanjona angamba ianao hoe vonina raketa ve dia anana izany singa mahasoa izany? Marina tokoa fa raha jerena ivelany ity voankazo ity dia toa tsy mahataitra loatra ny endriny, kanefa anio dia tiana ny mampahafantatra anao fa betsaka ny soa azo avy amin'ny raketa. Mariana fa zava-maniry fahita any amin'ny tany maina ny raketa. Isan'ny soa azo avy amin'ity voankazo ity izao dia ny fiarovany ny ato-do sy ny aty, raha toka efa tafahoatra amin'ny tokony ho izy ny alkôla izay tafiditra ao amin'ireo tova ireo. Fanampin'izany koa dia manamafy ny fo ny vonina raketa sady manana ilay singa antsoina hoe antioxydant. Tsy izay ihany fa mampihena ny fanaintainana. Noho izany soa azo avy amin'ity vonina raketa ity izany dia tena mety ho an'ireo olona maniry hiala amin'ny fisotrotoka ny misotro betsaka amin'ny ranom-boankazo azo avy amin'ny raketa. Andao ary ho fantarina ny fikarakarana sy ny zavatra ilaina anaovana ity ranom-boankazo ity.
inavy ary ny zavatra ilaina. Ny voankazo na raketa 5, tokotokony eo amin'ny 100 grama na mihoatra kely eo ny iray amin'ilay voankazo. 5 no ilaina. Raha sanatria ka tsy mahita ity voana raketa ity ianao dia asoloana goavy izy raha tena tsy misy izany. Fa ny tena tsara indrindra dia ilay voankazo amin'ny raketa. Ankoatran'izay dia mila ranona voasary makirana iray tasy ihany koa. Eo amin'ny 420 mililitatra eo ny fatran'izay ranona voasary makirana iray tasy izay. Na ranona citron ihany koa isika. Eo amin'ny 5 litatra eo izany. Tantely 2 sotro. Ka ny sotro iray dia eo amin'ny 20 grama mihoatra kely eo. Ny sotro iray izany dia 2 sotro no ilaina. Ary rano 2 tasy, ka ny tasy iray dia eo amin'ny 5 litatra eo. Averina ny zavatra ilaina. Voankazo amin'ny raketa 5. Raha tena tsy misy ilay voankazo amin'ny raketa dia asoloana goavy ihany izy. Fa ny tena tsara dia ilay voankazo amin'ny raketa. Ranona voasary makirana iray tasy, ka tokotokony eo amin'ny 5 litatra latsaka kely fotsiny eo ny fatran'ny ranona voasary makirana na ranona citron ilaina. Tantely 2 sotro. Ary rano 2 tasy, ka eo amin'ny 5 litatra eo ny rano iray tasy, izany hoe atsasa-litatra izany ny rano ilaina. Ity fatra ity rehefa vita ny ranom-boankazo dia mahatratra fatra 4 amin'ny 5 litatra no azonao. Ahoana ny fomba fikarakarana ity ranom-boankazo izay manampy betsaka amin'ny fialana ny fisotrotoaka ity? Voasana ilay voanina raketa, tandremana tsara fa be tsilo izy io ka sarotra alana amin'ny tanana. Noho izany mila mitandrina tsara izany rehefa mamofy azy. Avy eo dia tetehina madinika. Potehina miaraka ao anaty mixeur ny fangaro rehetra, fa ny rano kosa dia araraka tsikelikely. Rehefa vita izay dia tatavanina na sivanina misivana vita metaly ireo fangaro rehetra ireo. Dia aroso avy hatrany anaty vera dia sotroina. Mety tsara ho an'ny olona misy diabetes raha tsy asiana siramamy. Averiko ilay fomba fikarakarana azy teo. Voasana ny voanina raketa, ilay voankazo azo avy amin'ny raketa izany, dia tetehana madinika. Marihana tsara fa be tsilo ity voankazo ity, ka tandremana tsara fa sarotra alana amin'ny tanana ilay tsilo raha tafiditra any anatin'ny tanana. Potehana miaraka ao amin'ny mixeur dia fangaro rehetra, izany hoe ny voan'ny raketa voatetika madinika, ny ranona voasary makirana ary ny tantely 2 sotro. Ny rano kosa dia araraka tsikelikely. Rehefa mifangaro tsara izy dia tatavanina na sivanina amin'ny sivana vita amin'ny metaly dia azo aroso avy hatrany anaty vera hosotroina. Ny fatrany tahaka ny mahazatra moa izany dia 5 litatra isaky ny misotro. 5 litatra isaky ny misotro. Ry mpiaino namana, tsaro fa hanampy ny aty sy ny ati-doha tsara io ranom-boankazo no ireo voka-dratsy nateraky ny alikaola taminy, sady manampy ny olona izay te hiala ny fisotrotoaka. Noho izany manasanao ary hanao fampiarana azo ny fahasalamana, na ihany koa hanory ny hafa raha misy maniry te hiala amin'ny fisotroana toaka. Anampy anao izay maniry hiala amin'ny fisotrotoaka ilay Andriamanitra be fitiavana sy mpamindra fo. Jedidia sy Zoanitra no nanatotosa ny fandaharana ara-pahasalamana, samy makosany teo amin'ny lafiny teknika dia mirary fahasalamana tompoko.
mitarika hary lanto eositranao veianao epamonjy miteny aminao eositranao veianao manatona zizao eositranao veianao epamonjy miteny aminao eositranao veianao manatona zizao mitsangana ianao manatona ny Jesu vizihanao vakahanao ka matoky azy izao AWR zay lay onjany fanantenana Hiraukanao drapeu uhideranao tumpuoka ni fivavako henuinao diuvuvunziao izao nifahutana mavesatrety usulu inifiadanana teusitrana veianao manatona zizao mitsangana ianao manatona ny Jesu vizihanao AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana ny fanomezam-boninahitra sy ny fankalazana ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina irery ihany satria izy no manome an'izao tombontso lehibe izao mbola hahafahantsika rehetra mbola manohy ny famakina ny teniny fianarana ny teniny ary fisotomana lesona sarobidy avy amin'ny tantarany Enoka sy Mose sy ary Eli ireo no olona efa ny an-danitra ka tonga antsika rehetra koa ahalala ny tokony ataontsika eo amin'ny fiomanana ho any an-danitra hiara hivavaka isika nisaotra niverany laza ny aja ny voninahitra ho anao rery ihany Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masino mendrika ao anao hatramin'ny taloha indrindra ary mendrika ao anao ankehitriny ary mendrika ao anao mandritra ny mandrakizay izany lehibe loatra ny fitiavanao anay ka dia namorona izao rehetra ho tsara indrindra ianao nefa rehefa tafiditra ny fahotana
dia ravarava simbasimba ary mitresaka dia mitresaka miororo dia miororo mivembena dia mivembena tahaka ny mamony tany ho nisa 420 efa namolavola-pilana ny famonjena fontsym-bola ary kory nefa zao tontolo zao ianao isaorana Jesosy Kristy zanakao nanolo tena nidina teto amin'ity tany ity na natateraka izany pilana ny famonjena izany raikitra izy mbola manohany izany ny an-danitra any misaotra anao satria mbola tratranto izahay tonga ty aminay koa ny teninao ko ta io ny olona rehetra mba iainy ny teninao fa ny teninao ny fahamarinana ringany hitondra fiainam-baovao fo vaovao fanahy vaovao anay izany dia amin'ny anaranao Jesosy malala no angatahana izany vavaka izany amen. Rehefa malala tahaka ny latsahany hafa avy any an-danitra ka nandevona ny fanatitra zay nataony Eli, nandevona ny kitay, nandevona ny vato, nandevona ny vovoka na haritra ny rano dia tokony io izany koa no hitalahotsika mafy indrindra kehitriny mba hatonga ny fanahy masina andevona ny fo vatotsika, ny fo mety ho zary kitay na ny fo mety ho zary ho vovoka, mety ho fo izay zary mafy dia mafy fa mba ho torotoro fo isika satria izay teo any an-danitra do Jesosy hoe zay mihintsy atao batisa no vonjena raha niresaka tamin'ny Nikodemosy io amin'izao natoko 7 dia ozy izao tsy maintsy ateraka ny rano sy ny fanany ny olona vao mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra eo ny 7 aloha amin'izao natoko 7 hoe raha ateraka ny rano raha tsy ateraka avy any ambony ianao dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra izany hoe rehefa tsy ateraka avy any ambony isika ateraka ny rano mandalo amin'izany fahateram-baovao zany atao batisa dia tsy mba mahita ny fanjakan'Andriamanitra fa dia zavatra hafa no hitatsika ny fahoriana ny fijaliana eto amin'ny tany ity no hitatsika ny zavatra manaytaitra ivelany eto amin'ny tany ity zany no hitatsika fa raha tsy ateraka avy any ambony isika dia tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra ny filamatry ny fanjakan'Andriamanitra raha ohatra ka tsy ateraka avy any ambony isika dia ina no hitatsika olombelona no hitatsika olombelona nofo sy rà olombelona ao anatin'ny fahalemeny ohatra ny tsy fantatsika hoe kandida hoentina any an-danitra koa ary olona ireo fa raha ateraka avy any ambony isika dia miova tanteraka ny fomba fijerintsika mahita ny fanjakan'Andriamanitra isika tsy fandresahana ny verimberina teto ve ny Mateo 5:30 ka tsy ao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia anampinareo no ina no hoanina ina no sotrona ina no tafianay ka raha tsy ateraka avy any ambony isika dia mbola ny hoanina sy ny sotrona no tafiana ihany izany no mibahana be eo anoloany masontsika eo ka dia tsy tia halala zay fivavahana tsy tia halala zay teny fikasan'Andriamanitra mihitsy isika ary tsy tia halala zay irotsaka amin'ny ranony batisa raha ny tena marina ne ny olona rehetra ne no antsoina irotsaka amin'ny ranony batisa manina moa tsy manao salamletandapy Etopianina ao amin'ny asan'ny apôstôly manao indro rano ina misakana tsy atao batisa fa nahoana no misalasala satria mbola tsy mahita le fanjakan'Andriamanitra tsy mbola mahita ny akantony zany fanjakan'Andriamanitra izany zany akantony fanjakan'Andriamanitra zany nentin' Jesosy Kristy eto amin'ity tany ity fanjakam-pitiavana fanjakam-pilaminana fanjakam-pirindrana fanjakany fiadanam-po fiadanantsaina fiadanam-panahy ry ava malala koa rehefa manaiky isika no ateraka avy any ambony atao batisa dia mahita an'izany fanjakan'Andriamanitra izany miaina amin'ny fifankatiavana amin'ny fandeferana zava-dehibe ty fandeferana ity nasehon'i Jesosy zany fandeferana zany rehefa nentina avy any amin'ny Sangetsemany izy sahala fisambotra jiolahy fisambotra azy tao oroka monina madiany Jodasy azy tao izy oroko no satria mahizina be moa tao amin'ny Sangetsemany ka dia ahoana ozy miaramila misorona be ahoana no afantarana azy dia ozy Jodasy izy oroko no izy dia nentina tany amin'ny fitsarany Kaiafa sy Anasy mpisorona be Jesosy dia nentina tany fitsarany Pilato dia nentina tany fitsarany Heroda dia naverina tany fitsarany Pilato io indray to anatin'izany vezivezena izany ava malala namelodaka namely tamany nandreoka sy nandrora tamin'ny tavany dia nanatanteraka an'izany ary nanesoesona naraby nametraka satrotsilo teo amin'ny lohany ka nampanao azy akanjo volomparasy dia nikapoka ary nanatanteraka an'ireo fampijaliana maro samihafa esoeso teny sy ny sisa kanefa nandefitra Jesosy rehefa manaiky ho ateraka avy any ambony isika ateraka ny rano sy ny fanahy atao batisa sy atao batisa ny fanahy masina dia manana an'izany toetra mandefitra tanteraka izany tsy fandresantsika teto ve Mosesy lay malemy fanahy indrindra ilay nanetry tena indrindra ary Stefana ry amin'ny asan'ny apôstôly ihany koa dia nivavaka manao hoe azo ataonao isan'ny elona anie zao Andriamanitra raha nitorabato an'i Stefana feno ny fanahy masina feno fahasoavana feno hery eny na tsara laza ireto olona ireto satria Stefana dia nijoro mahatoky tanteraka teo amin'ny fanaranan Kristy ka nanambara ny marina ny tantaran'i Jesosy ary namaky batsilana mihitsy ny zavatra tsy nety nataon'ireo olona ireo dia nitorabato an'i Stefana ary zareo reo kanefa dia Stefana hoe azo atao isan'ny elona anie zao zany ny fandeferana
ao Jakoba 4:10 dia zao ny ten'Andriamanitra. Fa ny fahendrena vany ambony dia madio aloha ty fihavanana mora lahatra mandefitra be famirapo be vokatsoa tsy miangatra ary tsy mihatsara velatsy. Eny mila ateraka vany ambony atao batisa isika ary tsy ampy ny batisany rano fotsiny ihany. Be debe nefa natao batisany rano kanefa ilaina mandalo amin'ny batisany rano isika fa tokony atao batisany fanahy. Atao batisany fanahy. Ndio jerentsika kely ny tantaran'ny Saoly niova Paoly. Asina apôstôly 7 raha tsika rehetra mahalala izany lehilahy izany fa nivatravatra eny ny fofofo nandrahoana namono kanefa rehefa nisehony Kristy teny andalana ao an Damaskosy ka nataony Jesosy hoe Saoly naona ianao ny manenjika dia niova tanteraka izy. Dia vakitsika ny asina apôstôly 7 io rehefa malala. Asina apôstôly 7 ny 17 ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano dia nametra tanana taminy ka nanao hery Saoly. Rahalahy, ny tombo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalany nalianao no efa naniraka mba hiratany masinao ary mba ho feno ny fanahy masiny ianao. Aniraka tamin'izay dia nizavatra toy ny kiran'ny azan-drano alavy tamin'ny masiny dia nahiratra izy ka nitsangana dia natao batisa. Zay le antso mitalakotrokorokana natao tamintsika teto rehefa malala. Rehefa vonina iova fo tanteraka isika ka vonina amin'izay ahita fifaliana amin'ny fahitana ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy noana sosotrona nhotafiana ihany akory no iban-toerana fa katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia anapo anareo zany rehetrany Mateo 20:30 dia atao batisa sahala amin'ny Saoly. Ary rehefa irina andray ny fanahy masina i Saoly dia nafanafo teo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dina foana ny tenina verimberina amin'ny Galatiana 1. Galatiana 1 dia ny teny mazava mihitsy izy amin'ny Galatiana 1. Naran'i Jesosy no mankitsika an'izany Galatiana 1 izany. Ny ndininy fahenina. Gaga, raha ny findrafaingina tozaho ianareo. Iala amin'izay fa niantsonareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy eo amin'ny filazantsara. Izay tsy filazantsara akory fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsara ny Kristy. Poritianina voalohany 2. Dia zao ny teny. Manoko amin'ny dininy 2. Ny tsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voombo tamin'ny hazo fijaliana. Zany no fiovam-po tanteraka zay nandalovany ity Saoly ka lasa Paoly ity. Koa zay mihitsy atao batisa no vonjena. Tianao ve tsy ahafantatra zavatra hafa Jesosy Kristy? Maneke ny anaiky ny antso-pitiavana zay ataony zay mino sy atao batisa no vonjena. Ary dia natao batisa i Saoly dia tsy nini ahalala zavatra afa-tsy Jesosy Kristy izy. Izany hoe na manahoana sarotam-piainana, na manahoana ny problema amin'izao fiainan-tsarotra izao, na manahoana ny fahoriana mianjady, na manahoana mety ho fihetsiky ny olona rehetra manodidina, na manahoana ny zavatra mitranga, dia tsy nahalala afa-tsy Jesosy Kristy izy. Ary amin'ny Hebreo 12:12 dia mijery an' Jesosy Kristy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Izany no ataon'ny apôstôly Paoly. Ary zay indrindra le antsoantso mitalakotrokotroka zay mitanterahantsika teto. Ko raha manaiky isika ny irotsahan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika, handevona ny fo vato, ny fo vovoka, ny zavatra rehetra zay ohatrany manamafy ny fotsika io, dia anatanteraka an'izany tokoa ny tompo. Ka anjaranao ny manolo tena kehitriny, ino rano, ino misakanatsy atao batisa. Amin'ny Galatiana 1 moa ny apôstôly Paoly dia miteny mazava mihitsy fa rehefa atao batisa amin'ny anaran'i Kristy isika dia mitafy an'i Kristy. Galatiana 1:7 fa 7 fa naizana izy ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Galatiana 1:7 fa 7 dia manaona ny toetsaina, manaona ny fietsika, manaona ny fiainana. Galatiana 1:7 fa 8 tsy misy itsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra eo amin'ny Kristy Jesosy. Fa raha ny Kristy ianareo dia taranaka Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Miova tanteraka ny toetsaina, miova tanteraka ny fomba fijery, miova tanteraka ny fomba fisaina, miova tanteraka ny fivelomana amin'ny fiainana andavanandro. Miaina ny fiainany lanitra, tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Riava malala, averimberina ndray izany ty antso ity, zay minsy atao batisa no vonjena. Mahazo fahendrena, mahazo fahalalana, fianarana sy fanabazana
anrotany ty tanindrazana fahaizana sy faherena olovany ty firenena darena zara tsy maharitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomanana olombanina dia kafaliana mandrakariva no iarabananao mpiaino dia ianao tokoa no harinay tahaka ilay vitsilahymioron-drano sy ny fitenenana ka sady manja ianao no meva sitraka tokoa ny fanjoinao ny fandaharana fanabiazana dia irariana ny aretanao hatramin'ny farany dia ho ampiky ny sosiny tsara ny ianao mpiaino miarabanao ihany koa namana naritina dia tsy salasalana fa anterina ihany koa izay fiarabana nentiny namana lantoarymisa joely teo izay araba manao ny tsara ho tsaroana araba manao ny soa ho asoavina dia hitombo amin'ny fahalalana sy ny fiadanana ny ianao mpiaino dia ho ambinina amin'izay atao miarabanao ihany koa namana lantoarymisa joely dia izay ary noela fa ny lalana afakando mora diavina ny teny efa-tsiny mora rindra fa ny fandaharana tariana amin'ny vavaka kosa mora lahatra ka io ianao namana lantoarymisa joely tsara raha entina mbavaka izao fandaharana sy fotoana afahantsika miara-mianatra eto amin'ny feon'ny fanantenana izao raha nay tsara sy masindrindra zay eny an-danitra ao andriamanitra tianay tokoa ianao le ray be fitiavana nahary anay misaotra indrindra ny amin'ny fiarovana saotra ny amin'ny fitantanana saotra ny amin'ny fotoana mbola hahafahana manao zao fandarana izao maniry tokoa izahay mba ho tonga sy hipaka any am-po andetsain'ny mpiaino ane zao fandarana zao ka ireo mpiaino dia samy andray fanabiazana araka izay tandrify azy indrindra ireo ray aman-dreny zay manabe ny zanany dia mba ahay anabe zany zanany zany izy mba ho tonga lova sarobidy hoentiny any an-danitra zany zanany zany ireo zanaka ihany koa dia mba ahay anoray aman-dreny ka dia ho tanteraka ilay teny fikasana hoe ho maro andro izy amin'ny tany izay meny Jehovahandriamanitra ho azy dia misaotra indrindra fa mino izahay fa mihaino vavaka ianao Jehovah ray mahery satria noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tianay no ahafahanay manonona zany vavaka zany amen dia fankasitrana mandrakariva no atolotra anao namana lantoarymisa joely tamin'ny fitondranao ambavaka izay natao teo fa inona kosandray ary no masaka azontsika atolotra ho amin'ny mpiaino atao anatin'ity fandarana fianarana azy fanabiazana ity ia anio zany tsika dia iresaka manokana ireo vanim-potoana tsara hararotina eo amin'ny fanabiazana satria misy tokoa ireo ray aman-dreny no manontany hoe inona avy ireo vanim-potoana sarobidy tsara rarotina raha te anana zanaka vanina izy eo amin'ny fiainana misy tokoa nilay vanim-potoana tsara rarotina fa mialohan'izay dia tiako ny manambara fa hoe misy ny atao hoe zaza voateraka io zaza voateraka io a dia olona miaina zava-baovao izay tsy nahazatra azy tany amin'ny tontolo feno fandriam-pahalemana ny zaza dia rehefa tonga teto tany izy dia atsika sy zava-baovao tsy mbola fahitany no iainany noho izany a ilaina mahafantatra izany atao hoe zaza izany ka ao anatin'ny hoe zaza io dia misy ny vanim-potoana izay tsara ararotina ao zany la hoe vanim-potoana ny fahazazana dia ny olona zay latsaky ny 12 taona no atao hoe zaza io olona latsaka ny 12 taona io dia manana ilay atao hoe vanim-potoana mamy indrindra sy mavesa-danja indrindra eo amin'ny fiainana
ny 20 taona voalohany eo amin'ny fiainan'ny olombelona zany a dia vanim-potoana mamy indrindra sy maveza-danja indrindra eo amin'ny fiainana. Io no vanim-potoana ahafahany ray aman-dreny mametraka ilay atao hoe ny mahaizay eo amin'ny zaza sy ny ilay atao hoe fahaizany maizy ny olona anankiray. Io no vanim-potoana tsara indrindra zany ararotin'ny ray aman-dreny mba hamola volana ny olona iray hananany fahatokisa-tena, ahafahany mankafy ny tenany ka hananany ilay atao hoe rafitsaina entiny mamakivaky ny fiainana any aoriana. Io vanim-potoana izay azo lazainy hoe lava io ihany kio dia tsy tsara lanilaniana fotsiny fa tena atao izay azo atao mba ho fampivoarana sy fampivelarana ary ho fampandrosoana ilay fahaiza mihizy eo amin'ny zaza ka ahafahany manio fahaizana sy fihizina io zany ka hialan'ny tahotra rehetra any anatiny any izay sakana goavana tsy ahafahany mandroso eo amin'ny fiainana. Dia rehefa tanteraka izay fahaiza mihizy izay dia eo no atratrarany olona anankiray le hoe olona mahery, mahomby ary tsara. Zany hoe mandritra ny zany 20 taona izany zany ny ray aman-dreny no manatanteraka sy mametraka ilay fahaiza mihizy eo amin'ny zanany de arakaraka ny fanomezana ilay fahaiza mihizy eo amin'le zaza zany no atonga ilay olona io na ilay zaza io na ilay tanora io aleo tena rehefa any aoriana. Ny fametrahana ny fahaiza mihizy dia manaraka ny dingam-pivoarany zaza fa tsy ataotao fotsiny zany io fametrahana ny fahaiza mihizy io dia misy zany le atao hoe fametrahana ny fototra, ny fametrahana ny rindrina ary ny fametrahana ny tafo izay zava-dehibe tsy maintsy arahan'ny ray aman-dreny raha tiany anana zanaka vanina. Dia ny vanim-potoana ny fametrahana an'ilay fototra zany dia manomboka eo amin'ny 7 taona ka hatramin'ny 9 taona ny zaza eo ny ray aman-dreny no tsara mametraka an'izay hoe fototra maha-olombelona izay. Eo ihany koa ny fametrahana ny rindrina dia manomboka eo amin'ny 7 taona ka hatramin'ny 10 taona eo zany ilay rindrina no apetraka ary ny fametrahana ny tafo dia eo amin'ny 11 taona ka hatramin'ny 12 taona ny zaza no ametrahana izany zavatra zany. Zany hoe hoharina tahaka ny manao trano zany ny olona anankiray rehefa manabe zaza anankiray ka ny trano dia miandoha any amin'ny fametrahana ny fototra, fametrahana ny rindrina ary ny fametrahana ny tafo. Tsy azo dinganina ireo dingan'ireo ary tsy azo atakalo fa tsy maintsy arahana arakaraka ny dinga taonany eo amin'ilay zaza zany no ametrahana izany zavatra izany. Ohatra zany hoe any amin'ny 12 taonany ka hatramin'ny 12 taonany tsy ho fametrahana ny fototra no atao any fa tsy maintsy le fametrahana ny tafo. Tsy misy zavatra azo atakalo zany ireo fa tsy maintsy arahana izay dingam-pivoarana misy eo amin'ny olombelona izay namana anality. Ahoana zany namana Lantormisa Joely ny fomba fanatanterahana an'ireo dingana izay ny tany sainao teo ireo, inona no ataon'ny ray aman-dreny? Tsy maintsy misy zany ny asa izay ataon'ny ray aman-dreny izay lazaina hoe mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanatanterahana ireo dingan'ireo sy ilay fametrahana ny fahaiza mihizy eo amin'ilay zaza. Dia rehefa arahana tsara zany zavatra zany ka hain'ny ray aman-dreny sy fantatry ny ray aman-dreny ny momba n'ilay zaza dia ho tafiditra ao anatin'izay izy. Zany hoe ilay tontolo n'ilay zaza mihitsy aloha voalohany indrindra no hidira ny ray aman-dreny. Fa rehefa tsy fantatra ao ray aman-dreny zany ny mahakasika n'io zanakao io, ny tontolo n'io zanakao io, sarotra ho anao ny mametraka an'izay hoe fototra, rindrina ary tafo izay. De zay zany ilaina fantarina zany hoe misy lakile zany raha ohatra ka te hafantatra ny zanakao ianao dia ny lakile izay ahafahanao miditra ao dia miseraserana aminy. Zay ny ataonao antondrara isan'andro. Ny fanabeazanao zany zay ataonao amin'io zanakao io aloha voalohany indrindra
de mifototra amin'ny serasera, mifototra amin'ny fampiresahana, mifototra amin'ny fanakalozan-kevitra. Zay no zava-dehibe tsara atao rehefa ametraka an'ireo fototra rindrina tafo ireo. Zany hoe fomba fanabiazana tsara mipiarina zany a dia ilay mifototra amin'ny serasera fa tsy ilay mifototra amin'ny herisetra. Matetika manko ny ray aman-dreny a rehefa misy zavatra tiany ampanaovana ny zanany de mandeha ny herisetra. Tsy zay ny zavatra tsara fa ao anatin'lay fifampiresahana, le fampidiniana, fifanakaloza-kevitra sy ny resaka atao a, zay no ampidirana ao an'io fametrahana ny fototra rindrina tafo io. De tsiny zany fa amin'ny fanazaranao ny zaza amin'ny raharaha atao. Miresaka zany ianao amin'le zaza ao atokantranonao ny amin'ny raharaha zay tokony ataony. De rehefa ampanaovinao raharaha izy tsy mibaiko ianao fa ianao mihitsy aloha no manao an'ilay zavatra de hitany de taominao am'izay zay andao isika mianaka anao an'ity fafatrano ohatra na sasa vile. Taominao zany izy tarianao a ao anatin'izay, zany hoe miara-manao raharaha aminy zany ianao. Dia ao anatin'izay asianao teny famporisihana, asianao teny fankasitrahana. De efa nolazaiko teo hoe asianao teny fitaomana fitariana. Ary raha ohatra misy ny fotoana de eo ihany koa no ametrahana ny anatranatra, ametrahana ny toro-hevitra isan-karazany, ny tsara atao sy ny tsy tokony atao eo amin'ny fiainana mba hatonga an'iny zaza iny anana ny maha izay azy sy ahafahany maneho le fahaiza-mizy rehefa tonga ny fotoana any amin'ny fahalebiazany any. Resaka makasika ny herisetra ianao teo namana Lantaony Misa Joely. Fanontaniana ny tiako apetraka moa ve herisetra ny tsy famelana ny zaza anana fotoana malina n'le fanontaniana na zavatra tiany ray aman-dreny hampanaovina n'le zaza. Raha jerena zany zay zavatra zay de azo lazaina fa misy endrika herisetra ihany satria ara-psikolojia dia mila jaina ny fahafahan'ilay zaza mamaly ny antsonao sy ny tianao atao. Mila jaina zany ny fahafahan'ny olona anankiray mamaly ny baikinao. Io zany le atao hoe capacité de réponse, na ozy ny teny frantsay hoe il faut respecter la capacité de réponse et aller à son rythme. Zany hoe dikan'izay de hoe avelao le zaza anana fotoana amalina anao ary ajao iny afainganam-pandihana iny. Tsy hoe maika ahino n'le valim-panontaniana ianao dia hovelesinao le zaza satria tsy mamaly anao eno eo. Tsy hoe maika ahita an'le tokotany madio ianao dia avelesinao le zaza satria enao maika ahita n'iny tokotany madio iny. Zay manko le izy namana anaritiana rehefa tsy voavaly haingana le sitrapo sy le mahafalifaly ny reny na ray aman-dreny de velesina le zaza de tafiditra ao anatin'izay le atao hoe herisetra. Zany hoe ny tsy fanajana ny fotoana io zany miteraka herisetra. Indraindray io herisetra ara-petsepo, indraindray herisetra ara-batana, indraindray herisetra ara-tsaina. Kanefa tadidio tsara fa tafiditra ao anatin'ny zofototry ny zaza, zany hoe famelana ny zaza amaly anao amin'ny fotoana izay mampety an'ilay zaza. De io zany no miteraka lay herisetra ozy aho satria tsy vita eo eo le iraka. Raha manontany an'le zaza ianao tsy voavaliny eo eo de mety felanao ny tamaina izy, mety voakapika izy, mety mandeha eo ihany koa ny fandrahonana, mety mandeha eo ny vavatsiambana, mety mandeha eo ny fikasitanana sy ny rehetra sy ny sisa sy ny sisa. Dia zay zavatra zay zany no endrika herisetra aseho sy atao amin'ilay zaza rehefa tsy voavaly eno eo ny fanontaniana na ny zavatra tianao atao amin'ilay zaza. Ary tsika ray aman-dreny de matetika zay le mahafapo atsika, le mety amintsika ny tedavina, fa tsy lay hoe inona no tokony atao mba hampandrosoana sy atonga nyity zaza ity hivoatra ao anatin'ilay tontolona. Zay le lazaiko to hoe miditra any anatin'ny tontolon'le zaza mihitsy ianao, fa tsy zaza 3 taona no eritreretinao ohatran'ny taonanao. Tsy mitovy. Zay le izy namana anaritiana. Mazava ny amin'iny namana Lantaony Misa Joely fa makasitraka
fantaniana ho amaranantsika nyity fandaranyty ary fa mimpotoana inona zany ny tena manandanja eo amin'zaza raha ohatra ka fanabiazana no resahana. Ya misy zany vanim-potoana anankiray zay tsy azo atao ambany zavatra mihitsy raha te hanabe zaza dia eo amin'ny manomboka eo mifahaterahana ka hatramin'ny fahiny taona ny zaza eo, satria ny zavatra azony eo voalohany zany dia tena voaraikitra ho tadidy, déterminante ozy ny teny frantsay, tsy miala ao an-tsain'ny zaza. Noho izany ny fanabiazana izay ataon'ny ray aman-dreny ka tafiditra ao amin'io zaza io dia tsy ho afaka intsony. Zany mahatonga ny hoe tsy tsara miteniteny foana eo anatrehan'ny zaza, tsy tsara ny manaonao foana eo anatrehan'ny zaza, satria maninona mipetraka miraikitra tanteraka ao an-tsain'ny zaza iny dia sarotra ho anao ny manala an'iny. Dia gaga ny ray aman-dreny indraindray mahita ny zanany miteniteny foana satria enony anydretrarehetra any le izy dia tafiditra ny anatin'ny sainy dia miraikitra ny anatintsika alaberitreretany ihany. Noho izany raha te hahita n'ilay fahaiza-mizy sy ny maizay an'lay zaza ary mipetraka tsara ao amin'ilay zaza zany ianao ray aman-dreny dia eo amin'ny vanim-potoana aotraka hatramin'ny fahen'ny taona io no mametraka n'ilay fahazarana tsara, ny fahalalana rehetra, ny fahaiza manao rehetra, ny fahaiza miaina rehetrarehetra. Ary ao anatin'izay no ametrahanao fitokisana eo amin'ilay zaza ihany koa mba hipetraka tsara ny fampitokisana eo aminao ray aman-dreny sy eo amin'ilay zaza. Manomboka eo koa ilay zaza dia efa mila teny famporisihana, mila enoina, mila ajaina ny safidiny, dia mbola very koa hoe mila ajaina ny fotoana ahafahany mamaly zay zavatra takinao aminy. Fa fadiana dia fadiana ny fanapepona, fadiana dia fadiana ny fanabadiana, ny fanambaniana, ny fametrahany anara-petaka indrindraindrindra ilay anara-petaka mampietry ny fankafizantenany. Ohatra le dondron-daty dia miena le fankafizantena, miena le estime de soi positif any anatin'ilay zaza, satria inona ny napetraka ao aminy lay dondron-daty dia mipetraka ho dondrona foana zany lay zaza iny no ety mandra-palehibe. Ka ny ezaka rehetra izay ataon'ny ray aman-dreny zany dia tsara raha akasitrahana avokoa, ary ny tsy fahombiazana dia tsy atao hirahira fa ankahirezina zany ilay zaza. Rehefa misy ny ezaka ataony dia ankasitrahana izy rehefa tsara mivitana, rehefa tsy mahavita indray izy tsy pepona fa ankahirezina mba hanao ny tsaratsara kokoa sy ny metimety kokoa anyorinany. Amin'izay fotoana izay dia ho tafapetraka le atao hoe estime de soi positif any anatin'ilay zaza. Mankasitraka namana lantoaromisa Joely, raha ohatra ka ndediavana fianarana ny anatra an'izany dia mety mahatratra eo amin'ny 5 taona 9 taona mianatra an'izay ihany. Raha ohatra ihany koa mety ho sandaina vola lafolafo ihany. Misaotra indrindra ny amin'ny fifampizarana nataonao teo, ny fampiarana iny miankina amin'ny ray aman-dreny sy ny mpiaino izay niaraka tamintsika ry aza-droana fa izay mampiatra ihany no mahita fahombiazana. Hatreo ary ny fotoanantsika tamin'ity anio ity, ametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray sika. Ya, dia mirary ny ray aman-dreny anao fampiarana mba ho tombontsoa manokany zanakao. Veloma tompoko. Mandra-pitafa ary. AWR Téléphone 034 06 797 62. Fionambe ny vehivavy sy mitovavy advantista rehetra atao mifaritry ny ranomasimbe indianina. Ahoana tsara hoe ka hoe fionambe ny vehivavy sy mitovavy advantista rehetra atao mifaritry ny ranomasimbe indianina ho aiza no anatanterahana azy ary roviana Antolihary manomboka ny 20 ka hatramin'ny 7 Aogositra ho avy izao. Tsara rarotina kosa zany atako Antolihariko, fa mba tiako fantatra aloha hoe manahoana ny fandaharam-potoana amin'izany. Izy fiofanana manokana ahafahan'ny vehivavy mahazo an'ireo tsara ho fantatra rehetra mba ahitany fahombiazana eo amin'ny fiainany andavanandro. Isy mpanofana zatra raha maro ho tonga any, anisan'izany ireo namana avy any amin'ny diviziona ny Dr Lagona sy Ramatoa Margery. Izy koa fiofanana
natokana ho an'ireo zazavavy sy tovavy 12 taona no miakatra. Isy varotra fampirantiana ny asa tanany vehivavy ifanakalozana traikefa sy ikarohana lalam-barotra. Akoatran'ireo dia nolotanana manokana andreo namantsika ny toly ary isika amin'ny famitana ny fitoriana ny filazantsara eo an-toerana amin'ny alalan'ny konferansa isan-kariva. Satria betsaka ny tianararoatra n'izany fotoana izany mba hahafahana mitsangatsangana amin'ireo toerana malaza sy kanto any toliara dia isy andro robe izao natokana ho amin'izany. Aha, tena mahaliana azy fa roviana ny fara fisoratana anarana dia ohatrinona ny fandraisana anjara. Ny 130 Meo avy izao ny fara fisoratana anarana any amin'ireo tompona ndraikitra medidiny vehivavy isaky ny federasiona ary 9,000 ariary monja ny fandraisana anjara. Ka tongava maro fa ny fiofanana ho azo. Ny fitoriana amin'ny filazantsara ho vita ary ny fafinaretana tombony fotsiny. Raha misy fanontaniana dia aza mihafafa manatona na miantso ireo tompona ndraikitra medidiny vehivavy isaky ny federasiona misy antsika. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andrianjatovo. Makasitraka amin'izao fiarahanao amiko izao ary asaiko anao mba ahitana trano ny fahaliananao. Hianatra lesona vaovao sika. Malina trano ny lesontsika ao anatin'ilay lohateny lehibe sika manao hoe ny famitana farany ataon'ny Satana. Famitintsika dia ijery lohateny kely hoe Babilôna foibe ny fiankofana amin'ny masoandro. Babilôna foibe ny fiankofana amin'ny masoandro. Melony jerentsika an'izay dia tsara sika raha ivavaka. Raha inezay ny an-danitro andinika ny teninao izay mamela ny heloka mampahotana satria olombelona tsy tanteraka izay ka tombontsoa anay nefany a ny mahafantatra izay sitraky ny fonao voalaza ao anatin'io teninao io koa omeo anay izany sitraponao izany aroka mifanahinao nampanoratra ny mpaminany ny teninao no hiteny aminay amin'ity an'ity ary ampanginanay amin'izay tsy tokony ho tenenina ary ampitoetra ihany koa ny teninao ao amponay sy ao an-tsainay iainanay izany hanomeanay ny hery hoentinay mankatoa izany teninao izany ny fanahinao amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Babilôna foibe ny fiankofana amin'ny masoandro. Efa noresantsika teo aloha tany Egipta, Asiria, Babilôna, Media Persia, Grika, Roma dia nisy an'ireo finoana natao hoe misy fanahy tsy mety maty ny olombelona. Rehefa maty zany ny olombelona anankiray dia misy fanahy mitsoaka avy eo amin'ny olombelona verina miakatra makany amin'Andriamanitra. Zay zany no finoana ananan'ireo tanyreo. Zay ny fampianarana jentilisa tany amin'ireo tanyreo. Fitaka voalohany nataon'ny Satana zany. Ary faharoa dia ny fiankofana amin'ny masoandro. Zay le fitaka faharoa. Tafiditra tao amin'ny kristianisma daholo zany fitaka rehetrarehetra tanysaintsika zany. Lasa nino fa misy fanahy tsy mety maty ny kristianina. Dia lasa miankohoka amin'ny masoandro kristianina. Dia ny zavatra misy ireo fomba amampanao jentilisa, ireo sarisary dia tafiditra tao amin'ny fiangonana kristianina avokoa. Dia lasa niankohofa ny kristianina. Lasa nandresy i Satana. Dia amin'ity an'io tsika dia hojerentsika hoe ahoana moa ny ilazana fa hoe foibe ny fiankofana amin'ny masoandro tokoa izany Babilôna zany. Zay zany le fanontaniana mipetraka. Ny zavatra tsara ho fantatra aloha dia izao hoe
i babilôna tamin'ny andron' ry daniela sy ny namany telolahy efa levona tamin'ny andron' kristy efa tsy manjaka eran-tantsony na de teo ary izy a efa tsy manana ny heriny anjaka eran-tantsony fa iza zany ty babilôna ity fa iza ty babilôna ity manao an'izao fanamariana zao a i James Fraser ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe The Worship of Nature. To babilôna hoy izy fa iny de niankohofana hatramin'ny fahagola elabe ny masoandro ao amin'ny takila 7:20 misy an'izay mety hahagaga kanefa misy fotoana zay niasan'ny hery miasa mangina ny fiankohofan'ireo babilônianina tamin'ny masoandro teo amin'ny fivavahany vahoaka an'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha na ireo mpanaradian'i Jehova de efa nivavaka tamin'ny bala ilay masoandro toy izao no voalazan'ny mpanjaka faharoa toko 7:20 mpanjaka faharoa toko 7:20 ary natsahany koa ny mpisorona amin'ny Andriamanitra izy zay nitendreny mpanjaka ny Joda handoro didikazomanitra eny amin'ny fitoerana avo tany amin'ny tanànan Joda sy tamin'ny manodidina ny Jerosalema sy izay nandoro didikazomanitra koa ho an'ny bala dia ny masoandro ary ho an'ny volana sy ny kintana amin'ny zodiaka ary ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra eo amin'ny 1:20 izy de miteny hoe ary ny soavaly zay no amasin'ireo mpanjaka ny Joda ho an'ny masoandro ka nataony teo amin'ny fidirana ho ao an-tranon'i Jehova teo akaiky ny efitranony Natana Meleka Tandapa izay tao parivara de ny esoriny ary ny kalesin'ny masoandro no dorany tamin'ny afo hitanao fa le masoandro eto miverimberina io ilay Andriamanitra bala halan'i Jehova io tsy taloha ihany io ny misy fa am'izao androntsika zao de apetrao mifantaniana so de mekoka amin'ny masoandro ary ianao io so de mbola mekoka amin'ny bala ary ianao io de mety teony aonao hoe ndao dinintsika ny voalazan'ny baiboly ny mpaminany Ezekiela niara-ny aina tamin'ny andron'ny Daniela izy de naneo ny sasany tamin'ireo vahoaka an'Andriamanitra ny ambo ny tempolin'Andriamanitra ka ny ankoka ny atsinanana na nandrify ny masoandro raha tokony ny ankoka tamin'ilay mpamorona de i Jehova izy de zao ny zavatra misy ny masoandro indray reny lasa ny ankofany i Jona ihany koa ao amin'ny apokalipsy toko 7 de milazalaza ny amin'ny fotoana iray idiran'ny fitsipika babilônianina ao anatin'izany ny fiankohofana amin'ny masoandro itsofoka iza moa itsofoka ao amin'ny fiangonana kristianina mandritra amin'ny fotoanany marimaritra iraisana araka ny voalaza ny lesona teo aloha de tafiditra tao amin'ny fiangonan'Andriamanitra ny finoana fa misy fanatsy mety maty tsy vitan'izay ihany fa ny fivavahana amin'ny masoandro fiankofana amin'ny bala zany niteraka hafaliana lehibe teo amin'ny fanjakana romanina averiko indray mandeha teo amin'ny fanjakana romanina tamin'ny fiandohan'ny taonjato faefatra ny fiovam-potsina mpozina ny seo tamin'ny Constantin io Constantin io dia tia fatratra ny fivavahana amin'ny masoandro mpiankohoka amin'ny fivavahana amin'ny masoandro io Constantin izao no nosoratany Edouard Gibbon ilay mpahay tantara malaza nakalazaina maneran-tany ho toy ny mpitarika sy mpiaro any Constantin ny masoandro ao amin'le boky mitondra ny lohateny hoe The History of the Decline and the Fall of the Roman Empire toko 20 ao no mitantaran'izany tamin'ny taona fa 1:20 zany hoe am'izao fanosany taona misy antsika zao de nolaniny Constantin ny lalàna momba ny alahady tamin'izany no voalonina katoavana ny lalàna momba ny lahady ho andro masina zao no voalazany didy io amin'ny andro mendrikajany masoandro azonao ve zany andro mendrikajany masoandro andao solontsika bala le masoandro amin'ny andro mendrikajany bala
dia aoka hitsahatra ny mpitsara sy ny mponiny tanàn-dehibe rehetra ary hakatona ny toeram-piasana rehetra. ao amin'le boky Edict of Constantine 1:7 taorian'i Kristy misy an'izay. Na dia hoe tsy lalàna nanery ny tandreman'ny olona rehetra teo ambany fahefan'ny Constantine ny alahady akory zany, dia zao manamafy kosa ny fitandremana ny alahady tao an-tsain'ireo vahoaka Romanina. Ireo vahoaka Romanina zatra nyankoka tamin'ny bala tamin'ny andro alahady, dia ravoravo izy ireo rehefa tena tafavoaka zay lalàna zay tamin'ny taona 1:7. Zany hoe raha manao kontikonty zany ianao a dia 700 taona lasa zany no nisian'izay fandidiana izay. Dia hitanao amin'izany ny fitaka taon'ny Satana fa niditra tsy kelikely tao amin'ny fivavahana kristianina ny fitandremana ny alahady. Dia ny alahady zay andron'ny masoandro, andron'ny bala, zay tena halan'i Jehova mihitsy. 10 taona maro tateoriany zany no nanoizan'ireo amperora ary ireo papa tamin'ny alalan'ny didim-panjakana sy ny filakevitry fiangonana ny fampiorenana ny alahady ho andro atao hivavahana. Teneniko miadana tsara mihitsy lizy azahoanao azy, ary izy io dia mitoetra ho an'ny akamaroan'ny kristianina ankehitriny. Ary rehefa miresaka momba an'io manao hoe tsy izy anie io andro fivavahana amin'ny andro alahady io, betsaka manohitra anao, tsy faly aminao izy. Kanefa ara-tantara dia zao, tsy io no andron'i Jehova, tsy io no andro fivavahana amin'i Jehova, tsy io fa ny sabatan'i Jehova ihany, dia ny andro 7 sabotsy zany. Dia nametraka fantaniana tery aloha hoe mivavaka mibala venao, dinio. Mety hiteny anao zay tsy mahafantatra an'izany, ampafantarina anao izy androany fa io Babilôna io dia fohy be ny fiankofana amin'ny masoandro. Tafiditra ao amin'ny fiangonana kristianina izy ankehitriny amin'ny alalan'ny fankamasinantsika ny andro alahady. Jaranao ny misaina sy mandinika. Jere tsara ny manodidina anao fa mieli-patra nanaizanaiza tokoa ny fivavahana amin'ny andro alahady. Nitsangana atsy, tsangana ny roa, milaza tena ho kristianina izy ireny. Kristy anefa dia tsy nanao hoe mivavaha amin'ny andro alahady. Andro alahady iankofana amin'i Jehova. Na dia tety ambony tany aza Kristy dia nivavaka izy ary nitandrina ny sabatan'i Jehova. Ka ianao amin'ny maha-kristianina anao dia apetrao ny tongotrao eo amin'ny nandehanan'i Kristy. Antsim-pamindrapo asy ho anao zany. Andao anaraka ny baiko Kristy, andao anaraka ny diny. Tena mahay mamitaka Satana. Averiko indray mandeha tena mpamitaka Satana ary betsaka ny voafitany. Tsy mahafantatra akory hoe mbola miokoka amin'ny bala izy. Hatreo indray ny fiarantsika amin'ny tian'ity, vavaka isika. Raha eo tsy fantatray mihitsy hatramin'izay fa hay mbola miokoka amin'ny bala izay. Mamelany eloko hay. Meo hery izahay mba afahanay miala eo ambany vahony Satana, ka tsy akofanay amin'ny alalan'ny fiankofana amin'ny andro tsisy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Mametraka amin'ny mandra-piaona aminao ny namanao Risara Andrenjatovo. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.